baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Open Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Raisiko fifaliana indray ny fiainako aminao amin'ity an'io ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ny namanao Richard Andrianjatovo. Dia mirary ny soa indrindra. Niaraka teto isika hatramin'izay miresaka hatrany izay famarinana voalaza amin'ny baiboly. Marina ho ahy io baiboly io, azo antoka io. Fa ny zavatra nolazainy tsy maintsy tanteraka. Androany indray isika dia hijery araka izay voalaza fa sitrana ihany ilay bibidi. Ka hojerentsika androany ny fahasitranan'ilay bibidi sy ny fahagagan'ny tany rehetra manaraka azy. Kanefa mialohan'izay dia andao sika hivavaka. Rainay izay ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Mino sy manantena fa miaina anay ianao amin'izao fotoana izao. Koa mamelany eloko mampotana ary mamindrafo fa olona tsy tanteraka. Meo anay indray ny fanano masina mba hampianatra anay, hampitoetra ny teny ao am-posy ao an-tsaina. Dia iainanay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ny fahasitranan'ilay bibidi sy ny fahagagan'ny tany rehetra manaraka azy. Misy kilalaon-teny matetika ataon'ny olona hoe tsy ny filohany io anie no bibidi fa ilay rafitra. Tena marina zany. Azo ekena amin'ny lafiny iray izay kanefa azo adino ihany koa fa misy olona iray no tapahan-doha ka ny lohany fotsiny no aseho vahoaka. Dia samy oraka hiantso ny anaran'ilay voatapa-doha rehetra. Zany hoe tsy teo zany ny filoha ratsy nisy ilay rafitra. Tsy ahomby izany fanjakana kely izany raha tsy misy ny filoha mpitarika azy. Ny biby tsy manan-doha tsy mandeha raha teo. Mifampiankina zany ireo. Tena mifampiankina hatrany. Aza adino ihany koa fa na dia teo aza ny nantenain'ny governemanta frantsay hamongorana hatramin'ny fakany ny fahefana papaly. Dia tsy maintsy ho sitrana ihany ilay feriny saika hanafaty azy hoy ny baiboly ao amin'ny Apokalipsy 7:17. Ka iverina amin'ny heriny amin'izay izy melon'ny fiverenan'i Jesosy indray hamotika izao fanjakana mamoetra rehetra misy eto amin'izao tontolo izao. Mbola idirantsika lalindalina moa mahakasika an'izay. Fa aloha hojerentsika ny fahasitranan'ilay bibidi sy ny fahagagan'ny tany rehetra nanaraka azy. Taorian'ny revolisiona frantsay ny taona 1877 dia trangan-javatra tsy azo ninona mihitsy zany atafarina indray ny fahefana papaly zany. Saingy ny faminaniana ara-baiboly moa dia tsy azonao io idivirana zany mihitsy. Dia io izy efa miha matanjaka, miha mahazo vana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny antony dia satria sitrana izy. Eken'ny saina ve zany hoe fahefana anankiray nandripaka olona marobe nandritra ny taonjato maro tamin'ny fampiarana ny Inquisition zany, kanefa toa adino ny zava-doza nataony. Raha ny tena marina dia tsy ho azo ekena zany saingy ny faminaniany baiboly averiko indray. Ny faminaniany baiboly dia tsy maintsy ho tanteraka ny amin'ny asitranany indray.
Pirofo iray milaza ny fahamarinan'ny baiboly fa tsy araka ny fanatsatsoan'ny olona maro azy hatramin'izay ka hatramin'izao hoe tsy misy lana amin'ny baiboly fa ny olombelona ihany nanoratra azy. Tsia. Saika eran'izao tontolo izao mihitsy no nisy fiantraikany ny révolution frantsay. Tany Angletera, Espagne, Suisse, Allemagne, Italie, Asia, Afrika, Amerika. Nesorina tamin'ny Eglizy ny fananany sy ny zony rehetra tamin'ny taona 720 ary ny 770. Fotoanan'ny constituante sy ny nanenjenan'ny Eglizy ka ny pretra sy ny mpiangona no niaran'izany nandritra ny vanim-potoanan'ny législation sy ny convention tamin'ny taona 770 ka hatramin'ny 570. Tsy tokony ho tafatsangana mandrakizay intsony izy. Raha ny tokony ho izy, saingy ny faminanian'ny baiboly dia manambara fa sitrana ihany izy. Ny fanambarana fasitranana voalohany izay nisy dia ny fanaovana siny ny fanekena nataon'ny Papa Pie XII sy ilay mpitondra Italiana Benito Mussolini tao Latran izay nomena anarana hoe Traité de Latran tamin'ny 12 Febroary 720 ka nazahoan'ny Papa ny fiandrianany iray tao Vatican. Nanomboka teo dia niverina indray ny fahefana papaly izay veriny tamin'ny taona 790. Ny Papa Pie XII izay velona teo anelanelan'ny 770 sy ny taona 770. Ny Papa Pie XII izay velona teo anelanelan'ny 770 ka hatramin'ny 770. Ny Papa Jean XIII izay niaina teo anelanelan'ny taona 770 ka hatramin'ny 370. Ny Papa Paul fahaenina 370 ka hatramin'ny 770. Ny Papa Jean Paul voalohany nitondra 430 andro monja tamin'ny 770. Ny Papa Jean Paul II 770 ka hatramin'ny 520 dia samy nanao ezaka mafy tokoa mba hametranao mafy orina indray ny fahefana papaly. Ireo papa ny tany saina teo ireo zany dia nanao ezaka hanamafisana orina ny fahefana papaly. Ny asa tao amin'izany dia ny fanabeazana ara-pivavahana, ny fanajana ny alady, ny famonjena ny fianakaviana kristianina, ny fahamarinana ara-tsosialy, ny fahitsiana sy fahamarinana eo amin'ny zavatra tao. Ampiroboroboiny ny ara-pahasalamana, ny fanabeazana, ny sosialy sy toe-karena. Noraisina makotrokotroka ohatra ny fitsidina nataon'ny Papa Paul fahaenina tany États-Unis, tany Extrême Orient, Israely. Tsy adino na odina tsita ireo fombiazan'ny Papa Jean Paul II. Carol Joseph Wojtyla nandritra ireo fitsidina nataony nanerana izao tontolo izao. Mampiseho ireo hery amandaja ananan'ny Papa amin'izao androntsika izao zany. Voatsy ela akory ny nahitantsika ireo fitsidina manan-tantara nataon'ny Papa François hatramin'ny fitsidina moské. Manambara fasitranana avokoa zany rehetrarehetra zany araka ny voalazan'ny baiboly mialoha Apokalipsy 13 ny andininy 7 tapany 2. Tsy fasitranana ihany ny voalazan'ny baiboly fa ny fanambarany amin'ny fagagan'ny tany rehetra dia ny tany rehetra izay nanaraka an'ilay bibidia. Tsy
fahagagana na fitalanjona ara-baky teny fotsiny araka amin'ny fahazahoantsika azo matetika nefa izany fa miampy fanekena na faresen-datra iara-iasa manoloana zavatra anankiray. Ampolony maro, ohatra ireo firenena nankatoa avy hatrany ny fitsanganan'io firenena ao Vatican. Io nanomboka ny 12 Febroary 1779 nanaovana ny traité de la Trente amin'ny andron'ny Papa Pie faha-12. Vatican nefa dia tany kely mirefy 470 hektara monja. Zany rehetrarehetra zany dia efa nambara amin'ny Baiboly mialoha fa tsy zavatra mandeha ho azy fotsiny toy izao akory zany. Manantena zavatra betsaka avy aminy ny taranak'olombelona rehetra. Raha misy ny olana dia mitodika any ny olona mba hamana azy. Izy tokoa moa no tsy resy latra ny amin'ny tontolo-kevy momba ny fandriampahalemana, ny fampianana ny fitaovam-piadiana, ny fanafoanana ny fanavaka vaham-bolo-koditra, ny fahamasina ny fanambadiana, ny fanoerana ny fanalanjaza, ny fanabeazana aizana, ny fiarahan'ny mitovy fananana, ny fanajana ny aina, ny fahafana ara-politika sy ara-pivavahana. Maresy lahatra tokoa ka manitony ery ireo. Hany ka resy lahatra miaraka aminy ny rehetra. Nahagaga sy naresy lahatra n'izao tontolo izao koa ny tsy nampasiaka intsony an'io fanjakana kely io tamin'ireo protestanta. Toy ny nisy tamin'ny Concile 30 570 ka hatramin'ny 370 sy ny Concile ny Vatican voalohany 770 ka hatramin'ny 770. To lasa olo fifanakaloza-kevitra ny Papa Jean 23 tamin'ny Concile ny Vatican II. Vokatr'izay to fiovana lehibe nisy zay dia resy lahatra izao tontolo rehetra izao ny ara-iasa aminy ka nanolotanana azy ho mariky ny fahavononana. Natratra 770 sady ny firenena resy lahatra ifandray ara-diplomatika tamin'ny Vatican tamin'ny andron'ny Papa Pie faha-12 730 sy 790 ka hatramin'ny 750 sy 790 moa no niainan'io Papa Pie faha-12 afa-tsy États-Unis sy ny firaisana Sovietika. Adino avokoa ny heloka bevava napetraky ny fahefana papaly nandritra ny taonjato antenantenany. Misandratra izy amin'izao fotoana izao misy antsika. Kanefa dia iatomboka hitrosona amin'ny tany izao tontolo izao. Ny famirapiratana amin'ny fahefana papaly dia tonga haizy-kitroka ho an'izao tontolo izao amin'ny lafiny rehetra. Manana ny tetikadiny ny fahefana papaly mba hampiverenana hoe eo ambany fifezany iray ireo nisintaka taminy, ary manana ny fahefany papaly avokoa etsy andanin'izany ny ankamaroan'ireo antonkom-pivavahana protestanta ny ala. Tetikady mahomby tokoa azy ny fisian'ny ekumenisma na ny firaisam-pinoana, ary tsy ho ela vokatra izany no atafaverina indray ireo nisintaka taminy kanefa manaikiditra amin'izany firaisam-pinoana izany ho eo ambany vaon'ny fahefana papaly, satria ny Baiboly mihitsy no efa nanambara an'izany meloha ao amin'ny Apokalipsy 3:19. Ry namako tiako, zava-dehibe ny malala izay ambara amin'ny Baiboly indrindra fa ampianao fikaroana ireo tantara voalaza ny faminaniana meloha mba tsy ho tompotra ny miono isika fa hatakatra sy hafantatra ny toetrandro iainantsika. Vanim-potoana aiza ho aiza amin'ny tantarany tany moa ny voalaza ny faminaniana iainantsika amin'izao fotoana izao. Izay mana-maso nefa tsy te hijery ihany no tsy hahita, izay manampitsofina ihany no tsy andre. Ny Baiboly eny an-tanantsika iny no efa nilaza meloha izay ho fandehan'ny tantara iainantsika ankehitriny. Sokafy ireny fijery fahazakatony. Mbola isy ihany ve sa ilaza sy hanatsatsy fa tsy marina io Baiboly ampiasaintsika amin'izao fotoana izao io amin'ny hoe efa tsy originaly intsony io, efa be diso. Sanatria ve dia mbola isy amintsika milaza fa mino ny Baiboly ihany koa no tsy rototra akory amin'ny fandehanana tantara manamarina amin'ny faminanian'ny Baiboly? Fotoana vitsy mantsy sisa
no iomanana ho amin'ny mandrakizay ianao, na fahaverezana mandrakizay io na fiainana mandrakizay. Marina ny fanonaniany baiboly ny amin'ny asitranany. Inona no andraikitra ho raisinao manoloana an'izany? Mbola atory ihany ve? Madiva ho tapitra n'izy zao tontolo zao, efa ho avy Jesosy. Mbola matory ihany sika menakavy. Za manokana dia vavaka ho anao mba hisokafa masom-pananao ka halalanao ny vanim-potoana marina iainantsika amin'izao andro zao. Hatreo ny fiarahako aminao amin'ity an'ity, ary mametraka mandram-peona aminao ny namanao Risara Andrianjatovo. Samy ho tahiny Jesosy eny isika rehetra. Veloma tompoko. Ahoana hono baiboly? Ahoana hono baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Open Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana hono baiboly? Ahoana hono baiboly?